Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy ankafalinina indray nandorananao vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro amin'ity ity ary ny vaovao mahakasika ny tany fahatondrivotra ho an'ny Antananarivo renivohitra. Amin'ny ankapobeny dia ato amin'iny morotsiraka afovoany antsinanana iny misy ny indrindraona izay tazantsika iny andrafitra ny mety ho toetry ny andro ho an'ny anio ka hatramin'ny rapitso aorian'izay kosa dia itoeran-tsikelikely ny itsokan'ny alizay andrafitra ny mety ho toetry ny andro ho an'ny faritra maro manerana ny nosy somary tsy mahaterana izany aty amin'ny ilany andrefan'ny afovoan-tany. Mahakasika ny maripana kosa indray dia misy fidinana somary misongadina izany ny maripana ho an'ny rapitso manokana indrindrandrindra moa rapitso mitokely ho an'ny ravakapitso amin'iny ilany antsanan'ny afovoan-tany rehetrarehetra iny. Manaraka izay ihany koa dia vokatry ny fisin'ity rindrindraona ity hatrany dia hopetsaka kokoa ny tany fampiatsahan'ny rotsakorana aty amin'ny morotsiraka afovoany antsinanana, izany hoe ny faritra Atsinanana, Ambatosoa sy Analanjirofo ho amin'ny tioneo aty raha ny tomatsomana ary ka hatramin'ny rapitso mety hatratra 7 ka hatramin'ny 20 milimetatra ny tany rotsakorana azo ao anatin'ny 420 ora. Ho an'ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa indray dia amin'ny volon'andro mbantoerana nitsokan'ny alizay dia ahitana orana miatoato aty amin'ny Antala, Ambatosoa, Analanjirofo, Atsinanana, ny faritra Vatovavy, Fitovinany rehetrarehetra iny. Ny aty amin'ny ilany antsanany afovoan-tany kosa dia somary manjomonjombona amin'ny ankapobeny mety arahany herika eny antsefatsefany eny. Ny ankoatr'izay dia ny fandimby-ndraona sy ny masoandro. Torakandro kosa indray dia mbola mitoetra-trany ny orana miatoato aty amin'ny morotsiraka Atsinanana manontolo rehetrarehetra iny ary Otramangoro mbola anjombona trany ny andro ho an'ny ilany afovoan-tany manontolo mety arahany herikerika izany na orana manify ny takariva raha ho an'ny Hoatomatsiaritra sy Vakinankaratra, ny herikerika kosa raha ho an'ny Analamanga sy Itasy. Misy tandrifon-drahona miserana aty amin'ny Bongolava sy Miandry Vazo ho an'ny Alina ary ny ankoatr'izay dia masoandro mibalika aloha no ibantoerana. Mahakasika ny maripana voavinavina ho an'ny alarobia dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoan-tany mangatsiatsika. Morotsiraka Atsinanana kosa dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 30 degré Celsius, mihoatra ny 30 ny morotsiraka andrefana Maiva tanàna mafana indrindra 30 degré Celsius. Toy ny toetry ny andro hatrany ho an'ny alakamisy kosa indray dia ahitana orana miatoato hatrany Sava, Ambatosoa, Analanjirofo, ny faritra Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany. Anerika aty amin'ny faritra Otramangoro ny atsahany afovoan-tany rehetrarehetra iny masoandro mibalika any mitoerana sisa. Raha ny maripana ho an'ny alakamisy kosa dia manodidina ny 13 degré Celsius mafana indrindra ho an'ny afovoan-tany, 9 ka hatramin'ny 12 ny morotsiraka Atsinanana, mihoatra ny 13 ny morotsiraka andrefana araka ny tahantsika dia mahajanga tafakatra hatramin'ny 19 raha ho an'izay alakamisy izay. Amaranantsika ny toetry ny andro ary ho an'ny zoma dia mbola mitoetra-trany ny orana miatoato ny tontolo andro aty amin'ny faritra Ambatosoa, Analanjirofo, ny faritra Atsinanana, anerikerika hatrany aloha ny aty amin'ny faritra Otramangoro sy ny ilany antsanan'ny Analamanga manontolo sy Vakinankaratra iny. Ny ankoatr'izay dia ifandimby-ndraona sy masoandro, misy tandrifon-drahona aty amin'ny morotsiraka Sofia sy ny faritra Boeny ary dia isy orana manify ihany koa aty amin'ny Analamanga raha ny tombatombana sy Vakinankaratra, Moromania, ny takariva sy ny alina. Maripana voavinavina ho an'ny zoma kosa indray dia 13 ka hatramin'ny 15 ho an'ny afovoan-tany mafana indrindra, 17 ka hatramin'ny 430 aty amin'ny morotsiraka Atsinanana, mihoatra ny 13 hatrany ny morotsiraka Andrefanosy. Raha ny mafana indrindra dia aty amin'ny faritra avaratra Andrefanosy manontolo mananika hatramin'ny 30 degré Celsius any Mahajanga sy Maintorano sy ny tendrony avaratra. Mahakasika ny tany fahatondrivotra kosa indray ary dia tsara manamarika fahatonony izay tany fahatondrivotra izay ao antsika eto Antananarivo renivohitra manodidina ny fetritra nasionaly ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka ndresahana teo aloha no jerena dia vinavinaina mbola mijanona antonony hatrany amin'ny ankapobeny izay tany fahatondrivotra izay izany malotoloto hatrany ny rivotra. Makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao hatrany ao manaraka indray veloma tompoko.